iza marina ny olo tiako. Nosoratany Axiel ho velomin'ny Rakoto, Valy, Sinaizy miaraka amin'ny Vanitso ho ny miajany Irina. Nandry feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Ai, teo koa dia efa sarotra laminy ery. Kanefa mba fitiavany dilanina antsika kosa ngena ao nasana antsika amin'io Saint Valentin erin-drapitsy io e. Hita ho ary rojoko. Sady mitotona vendredi magnifika mihitsy ankehitriny ny andro ny fifankatia amin'ity e. Ka na vendredi magnifika na vendredi na filaza dia tsy mahazoto amin'izany alesy ry dilanina. Dia tsy mba hiara mifety toy mifankatia rehetra ve zany tsika roa nefa mba hoe Saint Valentin andro mifankatia nge amin'io e. Hita ho ary rojoko. Mba manala azy kely amin'ny boaty fandrizana aloha tsika dia avy eo. Zao lesy ry dilanina. Raha isy angamba finamana mifankatia sy mifankalala indrindra atao ampiasana ato dia tsika telo reto. Ka marina ange zany. Saingy tsoroko amin'la fa tsy mety aminay roa mihitsy zany hoe boaty fandrizana nasany lahana izany. Ay, ka dia mba inona ary zao miporao-nareo mitsama amin'io fety des amoureux io ka? Raha ny resaka ny fanaovana ireo aloha dia hoe hiara-monjy lamesa rivo izay amin'io andro io. Sady feno heritaona amin'io ny fiaranay fa tia fanasanao tia izao ny tsy nampoizinay. Ka tsy efa mivavaka any am-piangonana foana ve nareo isan-kalady no mivavaka any ndraiky io amin'io journée spéciale io e. Mba miseho mivavaka be koa nareo mitsaminy reto ka. Tsy hoe miseho mivavaka araka ny voalazany lahy lesy fa mba tiana kinina amin'Andriamanitra fotsiny lesy ny fitiavanay a. Marina angena ianao ry teo e. Kanefa mba andro iraha-irahantsika roa mifaly amin'ny namantsika kosa ve amin'io dia atezitra an'Andriamanitra e. Ka za mantsy mba gaga rojoko. Andao momba andeha araka amin'ny dilanina antsika kia. Zany moa hoe anteo. Raha mba fantatro mantsy rojo ny ato ny fandavako dia tsy hanao mbozy izy takan'izao kory ianao ka. Mba valia moa za fa aza ilozanao mangina indray e. Ono Mba hatapo kosa lesy ny hevitra lafa efa ilitomany mihitsy ankehitriny zanak'olona raha teo e. Ka zao re. Eny araha lesy fa ekenay izany fanasany lasilianay roa zany. Saingy amin'ity ray torako ity ihany. Dray izany hafaliako marina e. Misotraky malala. Ay dia masaka zany fa hiaraka tsika amin'io Saint Valentin erin-drapitsy io e. Sady tsy misaraka jusqu'à l'aube mihitsy a. Dia revokely amin'ny boîte de nuit tsika aloha dia avy eo manala ny aliny mifankatia any amin'ny Villandry Lily. Fa ahoana aloha ry dilanina? Ahoana ty? Hevitra laharihery ve zany rehetrarehetra zany sa hoe hevitra reo sy Lily mihitsy? Ka izy mihitsy ary ange lesy ny tena tompon'ny ide amin'io fa elanga ahoana? Zany ve? Hoy izy tamiko hoe ndao tsika sy lahy ara-mirevy amin'ny boîte de nuit amin'ny Saint Valentin zao dia eto koa izay namany lahy akaiky amin'ny lahy hiaraka amintsika fa zany no iantoka ny lantsika rehetra na ohatrino ozy izy. Haiko za. Tena manambola aloha ray Lily. Fa inona zany hoe chef de service? Nahazo tokoa aloha ianao ry dilanina nahazo an'iny a. Tena ara-baka teny mihitsy ilay hoe sady tavy noho ny volony. Aiza. Sady ianao koa nge bogozy raha teo ka iza ny vehivavy tsy ho taraiky aminao? Nga hita fa tsy fidinao anay koa nge ny bogozy rojo e. Saingy mba oka amin'izay lesy tia miovaova vehivavy arahany ty fa tsy mahasoa nge. Zay ala zay a. Vao enim-bola antsika niara-niasa tato kanefa fanonefany amin'ny vehivavy hitako niaraka tamin'lahy zao ny chef de service tsika vaovao iny. Ka tsy manao an'izany intsony tsika ary zoko teo fa tena sérieux amin'izay io a. Tena koa zay. Tany koa ny azo fa sarotra ny mily. Mba ataovy mahalana ihany lesy ty fisotrony lahy ity ry dilanina fa mamy-malemy eo nge lahy raha hoe joko mba ataony lahy io no mitoy. Ka misy ohatran'ny mamy lagy aly tsy atao amin'ny boaty ato raha teo a. Ary alahy zany koa nge ohatran'ny tsy manindry ny inona kory fa mitsako silgoma fotsiny a. Fa inona aloha mahasorena ny lahy avy mifamaly nga lasy Lily taminareo mivoaka kely tany ivelany teo iny. Zany lesy fa koziko izy hoe tena tsy reveko mihitsy ny pasiny dia ohatran'ny fandramatra kely tao ivelany tao zany tsaminy teo. Fa inona efa nataony Lily tsy zakany lahy? Tadiaviny ny coff-boy atao partenaire fixe lesy izy dia tsy reveko ny azy zany a. Ry bandy manao t-shirt maitso misy sarina biby lava be ry ve zany mahasarika piaro an'lahy zany. Io indrindra lesy e.
tsy mba mitady tahaky ny raha fahayarandeha mihitsy le rifa le foana no lainy edaly ary ny saiko tsara mihitsy fa efa imbaly zao zareo niarana andeha tamin'ity aliny ity lahy kosa le sy telekely efa saroty ary loatra fa miazo rojo io jereo fa entiny zalahy miara-mandiha amin'ny foana nefa tsy asiako bilema mihitsy zany sady zako moa tsy de mahay mandiha raha teo ka rojo angely ity mandiha tsotra fotsiny fa tsy mifampikozona hoe misarona amin'izay kofobe miara-mandiha aminy fa lidi zany angely kosa manenina toy izy no teniny lahy saina mahavariana ny latampoka teo ka jereny lafa indray zao le kofobe fa mitondra ny akiziko mandiko jereny lahy tokoa hitan'lahy zany matety mpiavy ohatran'ny sotro kely zany ny adala makany liliandina araka aminy de hitan'lahy de kobohy tsara fa avy hatrany de mifampikozona zareo ary io fa manomboka amin'ny sarony be indray lery tena tsy milay kosa zao rangaha ny kalma aloha lahy ka rojony lahy nefa zao tazany fa milamina tsara ny fiarahana isy le bandy miara-mandeha aminy tokoa lesy hitan'lahy zany hafa ihany ny fihetsikery zareo fa tsy voadiniko hatramin'izay ay mifampipetapetaka be mihitsy mivatany zareo tena trop lesy ary ny tanan'le bandy amin'izany mamipihana ny vatany lioko zany mba chef de service koa very lili de anao ohatran'izao efa fandima mofady kosa angely ezy zao tena tapotra lesy mifandeferako fa andeha amboariko kofobo eo akozy lasa aloha mipetraha lesy aloha fa andeo ay zary alahy le tivy ty lasa ohatsay tena lasy le tala marina ay to mifanoroka mihitsy le lisy le bandy miara-mandiha aminy tsy ho zaka ny dilanina kosa zao ka fa iza moa lary le riny samy koa tsy manoroka ny akiziko ohatran'izao tena tatazo ohatra fa maninona nasiany latotondry taoka izy ry dilanina kaikyo jereo fa mianjera mitsikasina tamin'ny tany izy tsy ilaiko mikozy eo kondre ay ny ampideranareo film ohatr'izao nasandrianay akaty amin'ny boaty aty eto mora ihany lesy mifetsika anazy zany so ahitan-doza ela mangalatra ny sipako ndray ve zany le ty mampitandrina ento mora hoa raha mahatapy alahy de andao iny fanao raisiray amiko zay zany indray mandeha nasiko fotsiny azy alahy teo jereo any anjera mila tsy tafatsangana mba oka mo sheri fa ao anao vakoazy anao oka hoa mba manala fotsiny ange zay fa tsy misy nininina korina aminazy ela koa zany de sotra boaty misoltany ny tanandry ampireveko an'io bandskilla kely io fa tsy alaiko mitazotazonary lilia kalma lesy zany kahoana mahasavy ela sa tsy mahasavy akama ampy any latsary zao bandy zao kalma ny sandriny laza kely tsisy dika noatra ny tao akatsaka mipetra tsara hoa sheri fa ao ianao anaovako azy ampy zay mitotondra lahy teo ry dilana fa za miady eo ndao am'izay lesy amonjy fipetrahana leo mihitsy hofaiziko lesy io raha teo le ry milay sy ny akiziko indray ve lesy mba miseho mampitandrina ka aleo amboariko kely mihitsy aloha eto kosa etiny lahy zany tsisy matahotra ny lahy eto mbola bevava ihany lahy beola bevava taky zany ray tatazo tsy makaizy zany so lesy mbola mifanampiny misy dikany zany 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 akindany le ty marina ohatry ny maimiala be ny dala fa tsy mety vo mihitsiny tena tsy ahoany tsy makasika akory nge fikany lahy iny ny atao anaty ka manomboka ny combat lesy ry le rivo sady mba mikotrana koa ny ety le ty raha araky lahy de tombo teo fanampiny efa hoe tsy makasika mihitsy ao ny fikany lahy tsisy koa zany tena zay hoe zao marina tena tsy misy makasika azy misy langany aminy koa fa iany amin'ny tanany anila sy asandrany ambosy kozy any lahy teo le rifa zingana mitentako zay ny lafa skille sandroko ina fotsiny zao mitazona ny lahy alahy manainga ny lahy fotsiny ty ary manipy any lahy ona tena vakopely ninjera many ona mbola iverina ve zany sa ona marano valahako sy niloko ninjera teo ka aso alaiko io ngiany ty forsetymbola tabaty andronako azy ny trano fa leo anatiny ahoana zany zay ahoana hoa zangany mipizana nalosa ahoana manaiky resy alahy ve tsy misy manaiky resiny lahy zany eto le rifa iny le tiny alahy aizy ty tanany lahy ty aizy tony anindrona amin'ny forsety ay alahy tena voara eny ampanidinana marina ny tanany dilanina saika anindrona azy tamin'ny forsety fa olo izy ary le zalahy ty kinga be ohatran'izao zao zany iaboton ndray tsy resiny lahy zany azony lahy ary efa tsy mahay mipetraka ny tanany lahy
Sandrona tindray aza olana ny sandroko fa tapadiavina laso Ory abdon zay fa aza tapahana ny sandro no a abdon oka zay manaiky resy ny laraka ma fa avy anao sandroka oka zay abdon mba misory ana ny lilifa ratsy zany a sandro tapaka nentin'ny lamody azonla oka fa manaiky ary akama manaiky resy ny lahy lesy resa azao oka lesy zao a tandreminy taimbava amin'ny sisa lery raha mbola tiany lahy no velona tandreminy taimbava masava oke zoke oke fa tsy anao an'izany tsony raha tsy mahita vandy fika sy matanjaka tahaka ny eto tena maraby azy tena marary ny filany le rehetra marina ka efa mbiany adala tsy dia bokony akory ary tena skilina mihitsy ka elange chéri saropiary loatra nefa efa nolazaiko fa efa hoe mba manala azy fotsiny izay tioko mba hoaka moa izay ny fifamalinareo rory dia lanina sy lili fa mba andro mifankatia indray ve vao hiadinareo ka za kosa raha ngatsy mahazaka mipasy ohatr'ireny ahona fotsiny sasany no afaka mihana sy anoroka ny ritsodrona dia hoe miara-mandeha azy nareo ka ilange eo mbola fahiny fa efa zany foana fomba ny olona ao amin'ny boatina le atsika ohatrany tsy milairanga azy tsy misy akijero hoe vadinizana sy mpan'izy zany fa samy mahazo manao izay tiany ataony rehetra so ihany azy zany fa tsy nataony za lasa ala amin'ny lilito ianao rojo fa tena tsy ho zaka kosa raha izanyko Radio Don Bosco dia ady aman'olona ohatrany dilainina koa zany ianao ka zanga mahalala hoe samy mahazo manona izay tiany atao zany ny rehetra so ihany ko tsika fa niala alobe tao amin'ny boaty fa tena ohatrany tsy tiako ka sady iza koa nysosaroka ary amin'ny olo tiany zany nefa so misandroko avy folaka marary mihitsy vokatry ny ady teo ka ela kosa ngefa ny sakananay nefa mbola mafolobe ihany dia mbola mandatsa andray koa manko ndry na dia efa folo-atsandro noho ny fitiavako andry aza tsy mandatsa ny lazano aza chéri fa aza mora tezitra moa marina zany aiza ve mba nuit de Saint Valentin ve zao dia olanitsika amin'ny fifamaliana eto ambony fiara eto indray mampalahelo kosa izy aky fa mba tsaboiny sandro ny volaka fa saika tapaka noho ny fitiavany andriana zaranga aza imezanareo fa tsy milay mihitsy zany endre chéri mbola mitondra automobile zao fa rehefa tonga ny antranontsika dia karakaraiko tsara ela ay ary ohatrany fakinge zany kodiarana fiara zany rily oay ino tokoa tena vaky pneu mihitsy tsika reto fa aleoloha mijanona mino azy ao fa ny pneu ao aoriana izany vaky izany tena vato aoriana mihitsy izany misy vaky izany tia mba nuit de Saint Valentin koa ary tia atsika efatra mitsaminy ity miala migidagidra tany amin'ny boaty dia miditra amin'ny pneu vaky ety an-dalana indray amin'ny andro alina tiako dinona ny efitra sa hoe misy kodiarana fanolo ory lili sady toerana kodahoda sy mangingina be ty misy atsika ty misy pneu de secours reo amin'ny malina arrière ao fa aza manana reo andraso alaiko vetivety dia amoaka fitaovana ay kosa aleo areo anampy anao raha izany ny sandroko moa folaka marary aka tsy afaka manampy anareo ako vitako rerira io fa aza misy miala atao anaty fiara aloha nareo tsy mety zany ry lili fa ianao vehivavy io indray ve no an'olo kodiarany amin'ny andromaizina be ohatr' zao eno oh lala efa hoe vitako io fa nao an'izay atezitra io koa ve nareo andrasonareo atao anaty automobile fotsiny fa vetivety an'olo azy dia gaga raha vitan'ny lelisa mirery ny fanolona pneu ka hita ho aly izy sanginy any lahy moa tsy mety ampiana ka dia miandry azy zany tsikako ary mahagaga ho fa tsy nitondra lampe de poche akory ny izy nivoaka ny fiara teo nefa ny andro maizina be zany tokoa fa fomba ahoana ary no anolony pneu amin'izao maizinao zao nefa nde ohatrany niainga kely teo ny ilan'ny fiara fa efa nanolo azy zany izy angambako zay dia vita zay fa lasa amin'izay tsika ary toy ny selatra ne izy amin'ny fanolondry pneu tao zany tena miaiky andriaka eno ako efa mahazatra nangy ny fanolona pneu fa inona ny mahagaga anareo ka tena ray mabe kosa ke tena tsy mahazava mihitsy ny fihetsika ty lility raha ny tombona ny ahako ohatrany am-boalohany ka
aiza koa misy olona vita manompo-ny vaky ao anatin'ny 2 minitra monja sady ny andro maizim-bolana tanteraka. Ay, tena vela tsara tarehy tahaka izao ny fonenanareo ry Lily. Mody tsy misy riana le trano fa tena lehibe mihitsy. Aiza koa kiry rotsy fa vila basotry ny endrehetra ihany io a. Ka ty zany ny vilazy amina araka ny soratra mainty riam-bavany. Sura aloha fa tena amin'ilay kosa sery le vovinareo a. Fa inona aloha dikan'io litera zay anaran'ity vila ty fa mba tiako ho fantatra. Ho fantatrareo foana re zany fa ao aloha mandrosoa daholo ato an-trano e. Tonga kainareo mandrosoa fa aza misalasala e. Ohatran'ny feo tsy vahiny amiko ny feon'le rangaty izany. Tena mitovy amin'ny feon'ny abidon niady tamiko tany am-boaty. Izy reto ndray koa taranaka rabo izy ary abady no anarany. De faly mahafantatra anao zay monsieur Abady. Faly mahafantatra anao tompoko. Za koa toraka izany faly mahafantatra anareo e. Ye, ary izy kosa ry papa le lehilahy mifankaty amiko lazaiko anao tamin'iny ye de ty lanina no anarany. Fa reto kosa ny Teo de izy Rojo. Mifamofo ry zareo ary mpiara-miasa daholo zay e. De mba nanasany zareo hiara-paly kely atao amintsika amin'izao fête des amoureux en Saint-Valentin zao e. Ay kosa tsara be zany ka. Mahafinaritra mihitsy zany ry zanako isany fa de aiza mifankatia. Ny reniny livadiko moa efa maty ary tsy nanambady tsony fa zay mianaka resy isany miara mitoetrato miaraka amindreo mpiasa atao trano sy mpikarakara zaridainy e. Nefa moa klasy mody daholo zareo de afaliana ao anay ny mandray anareo amin'izao fety mifankaty zao e. De misaotranareo koa tompoko mampandroso anay Ka tsy aleo ary ve tsika hifandombera sady sakafo kely aloha e. Sa ahoana ozinareo? Ay zany tokoa e mety zany. Andao e mandrosoa aty amin'ny efitrano fisakafoanana. De mazoa seza vetrany mazoa seza ve rakizy Misaotra indrindra re tompoko. De tena mahagaga fa mitovy tsy misy valaka tanteraka tamin'ny feon'ny abinao tany am-boaty ny feon'ity Abady rainy Lily ity a. Inona daholo reny dikan'izao e. Misy tsy mazava mihitsy zao ka. Fa misy tsy mazava hoana ry tovolahy fa nga moa zany teny azany tompoko. Ka ny fahitako ny se mandinika any mahatonga amin'ny teny azany ka. Samy mandray zay sakafo manoloana azy eo e. De mahazotomana daholo fa reo zao mba voakarakara ny mpandronay tatoko mahazotona reo e. Voza marina fa mahay mamatatra eritreritr'olona ity Abady ity. Aleo tsy mijery azy tsony aloha fa fantany ny eritreritra raha vao mibanjina ny masony aiko. Arono ahy e. Angaty hivavaka alohan'ny sakafo kosa tsika e. Samy aky mivavaka any am-pony fa zahay tsy mahay fivavahanareo kristianina ka. Ny fivavahan-drazambenay ihany manko izao no hainay. Zany mihitsy tena zany mihitsy. Ary fa maninona aloha ny zanako lahato no to misaraka amanteny e. Tsy zany tompoko fa ohatra ny variana be amandreo amin'ny feonao fa tena mitovy amin'ny feon'le bandy vao niady tamiko tany am-boaty teo mihitsy ka. Se tiako de veriny sefy za zany le niady tamin'se. Na za koa aza ngery dadan'ny Lily tena nahatsikaritra an'izany mihitsy. Tena lasitra ray mihitsy ny feonareo fa ny endrika fotsiny to samy hafa. Zany ve fa olona izy aloha zany lazainareo hoe mitovy feo amiko zany aloha Abidambaka ao amin'ny boaty fleuve noir re zany ry papa. Ye, mbola vahiny amin'ny fomba amin'ny boaty ao sady saro-piaro be tamiko loatra ty lanina de raikitra ny adiny zareo ange. Ino a, zao folaka tsy fidina hatramin'ny sandriny avy. Tandremo zany se tandremo zany fa jereo tsara ihany aloha sao de za lay niady tamin'se ka. Tsy hainao le izy ka. Ay. Le abidon mantsy mbola tanora vao 5 taona io raha misy. Ary tena zandrinao lavitra sady ny endrikareo tsy mitovy koa e. Ay mo ka izaho efa 19 taona ty verse hitovy amin'izany tanora niady tamin'se zany kosa. Ny feonay fotsiny zany mety hitovy. Ny anananay nasaiky mitovy aza de samy hafa mihitsy satria ny azy lazainareo fa abidon, ny ahy kosa Abady. Marina ny anao ry dadan'ny Lily fa zavatra mety hitranga ny fitoviana feo a. Indraindray aza de misy olona mitovy
viendrika be zao nge nefa dia tsy mpiavana sady tsy mpifaninana kosa izay aloha dia zava-misy e ake fa maninona ho aty ehoany tsy manendry anina mihitsy tsy haiko fa tena marary be mihitsy izany lohako izany la Lilia andray marary hoe ny lohanao so dia tokony atorokely ary ianao dia omeko fanafody eno a ato ny efitra efa nomaniko anao sorojo ao mandrosoa dia matorikely aloha amin'izany lohanao marary izany tsy teo aka fanafody anao dia ampitondraiko anrojo rehefa avy eo misaotra besaka ary Lilia aleo mihitsy aloha atorokely eto amin'ny fandriny eto fa manahitaina mila tsy ho zakako mihitsy izany lohako izany sitrany io raha vao mahazo fanafody fa matorikely fotsiny aloha sady mbola itony fetintsika fa mbola ho ela ny andro vao maraina dia zay fa ilozako ianao dia ampanateriko anrojo eo ny fanafodinao misaotra ary Lilia ary aloha hidina avy ato anatiny tsara aloha ty hevitra ty fa fony fotoana dia andraso aloha avokako vetivety eto ambony fandriny eto reto zavatra netiko tao anaty paosin'ny akanjoko reto tolo izy ka Teo voay Teo ohatray marina toa ray minitra monja dia tonga ny fanafodina tondrainy Lily mahagaga izany marina mba voay mory Teo sa ve efa resy torosahady ianao mbola tsy matory afandraso kely ao midiry ianao ary aleo hidina ihany ty varavarantika veriko efa matory arako Teo ny fanafodinao nampitondray ny Lily apetrao amin'ny tabla dia ny eo aloha fa tsy hinanana eo rojo fangatsy marary indray ny lohanao ary iny reto zavatra ambony fandrindreto toa vovotsira roa sachet sy tavoahangy kely misy rano ary lakroa hazo misy ny tongony maranitra dia boaty kely ihany koa fa ataonao iny indreo mbola hazava aminao ny ilana an'ireo miaraba sy manoroko anao olo ty koa androany amin'izao fety mpifankaty izao misaotra kia za koa faly miaraba anao ary Saint Valentin olo-masiny mpifankatyany ampatezany fitiavantsika roa aritra mandrakizay izany indrindra rojo ary amin'izao aly mpifankaty izao dia atoloto fanomezanao anao ny ao anatin'ity boaty kely ity ino ray sote sokafy andray tsy napoiziko indray izao inona hono no ato andraso andray ry tony toa rojo volafotsy tsara tare way sady misy lakroa kely izy zany misaotra betsaka kiteo tsy misy fisaorana ka rojo araky ny anaranao tokoa no vidiko anao ary tsy ampidiriko ambozonanao avy hatrany fa zao mihitsy ny fotoana tokony hanaovanao azy eo ary sady manendrika anao ringa izy zany marina ve ary maninona ho any lazainao fa hoe zao mihitsy ny fotoana tokony hanaovako azy satria tanteraka amintsika zao le voalaza ny soratra masina hoe miambena fa ny demony fahavalonareo dia miaodiody manodidina anareo mova tsy lioana mierina mitady zay arapany ay ve efa reko izany sady efa fiainana isan'andro koa nge izany tokony ambitena amin'ny demony izany saingy amin'izao oro izao indrindra no hiatrika azy mivantany tsika ka mivonona iady ianao ary manana finoana mafiorina hoeto manohatra azy fa inona ny tianao lazainy aiza zao izay demony atrehantsika mivantany ao ka tsy aiza fa ato amin'ity trano ity rojo ary tsy iza fa ililisiny rainy maninona tsara lilisiny rainy hoe aza dia mitsara ivelany kosa ary teo olombelona tsotra izao ry zareo ko lazainao fa demony enao ve tsy mino fa mahay zavatra nge ny demony efa ratsy izao andro izao ary efa mitafy nofo mihitsy mba amitahan'ny olombelona azagaga amin'izany ny baiboly fa na i satana aza nge ka mahay maka ny endriky ny anjely mamirapiratra eny marina aloha izany
fa ahoana kosa no ilazana ho azy mianak'ireo hoe demonika ka zoary efa ela no nandinika amin'ny fihetsika lelisiny momba azy hatramin'ny nandimbiasany any Claudie chef de service atao ampiasana rojo dinio angifa akanjo mainty foana nonaovana isan'andro akoatran'izany dia tia mivoakaly izy ary mahita an'izao karazana boaty rehetra zao dia izany ve dia ampilazana ho azy hoe demony ay ka nahoana ary izy sy ny rainy tsy nety mivavaka talohan'ny sakafo teo nahoana koa ny 2 minitra monja dia vita ny nanolo-pone vaky teny an-dalana nefa izy vehivavy sady miandro maizina ary 2 minitra monja dia tonga ny fanafodina ampitondrainy ianao marary maty oe ka sy dilanina ve zany miantsoantsandry teo fa misy inazy tena idilanina mihitsy zany fa tsy haiko izay mahazo azy aza mihetsika ato aloha no fa andijery azy ary rojo aza elany ianao fa ohatry ny matahotra zany ka marary maty tena vetsy amin'itsy varavarana misokasokry mihitsy zany feo zany fa aloha jereko ka ary aloha mivonona tsara ihany fa tezay miandro eo amin'ny efitra io vo manomboka ve dia mitaraina sahady la sheria fa ataoko vetivety fa misy inona pe ay azafady fa tsy napoziko ay sa tsy miakazo nareo roa vina ty nakenesany lahatiry teo manotra ny sandroko folaka ngely isy lili fa tsy misy inona koa re nga tsy be taraina ohatrany zazakely ny ianao zay fa vita sheria tena narariko ka ary ny aretina andohanao io very teo hoe efa sitrana efa sitrana fa naria ny antsoantsony tilanina teo nge dia taitra ary nakaty angany tsy misy nininona re ato fa mitsabo ny sandriny aloha mba ahafahany miano-kasambarana miaraka amiko amin'izao aly mpifankaty izao mandeana lesy lahy mialany fa mba miandry apreveny lahy koa nge zao rojo ndany lahy mandeka fa alohany andehananao ry teo dia aza donoina fa miara mifety indray tsika raha vao mipaika ny amin'ny 12 alina efa nilazako an'izany rojo sady efa natoroko azy ny efitra ifalitsika nefa aleo za mihitsy ny antso anareo any ary sa ahoana mety zany fa ilozako ary nareo roa mandeana lesy dia ataovy manja ny revinareo mitsamany idio mihitsy io varavarana io lelisy o dia miditra eo koa baininareo ka fa mpandray tsy makaty any efitranoko aty zany mihitsy fa aza manahy elahy ka ahoana mbola piko le masazy teo sa efa sitrana sandriny lahy tena meka serika sitrana ohatrany tsy nanina nge le sandriko marary sady tsy hafanetsika teo iny merci beaucoup le sady aloha roko za malalako zany aloha aoka aloha fa mbola misy tiako ambarakely aloha vao manoroka anay elahy ka fa misy ina ndraiky ahono inona aloha no mba cadeau omenilahana amin'izao fety des amoureux zao mba miandry any amantsy fa to tsy misy cadeau mihitsy hatramin'izao ay ve ndaso alaiko atsy anaty posiko atsy vetivety fa efa nisy tena nomaniko mihitsy aho zao ka ndaso ty izy ty inona sheriny atao anatin'ity boaty kely ty andaso ary osokafako dia ho hitandry io izy io ndray peratra volafotsy enika losy ty marina tsy mety amiko indry dilanina fa averenao any aposiny lanika ohatra le ty fa ahoana koa zany tsy mety amiko ino ka peratra volafotsy misy vato amin'ilay be nge ty ary tena lafo vidy mihitsy ny vidianako azy anontany io teo fa zay ro lahy mihitsy ny niara-mividy azy ka tsy mety amiko fotsiny reny zavatra vita amin'ny volafotsy seria ay ka inona indray zany zao nasoloko an'ity ka zay fony lahy dia raisiko ampitiavana foany ay ka raha izany ary dia ny foko feno fitiavana andry no omeko andry satria tsy manan-javatra soloan'ity peratra ity za zao dia zao tsy maninona fa ono tena fony lahy ho anahy marina tokoa ve aloha ny fony lahy tena foko manontolo andry mihitsy aky seria
tena lovy amin'ilay zato isan-jato ange ary tena nytiandre ary lili ary manolotra ny amiko rehetra ho andria oay tena tiako be zany ary alaiko asa mirery tokoa ny fonolahy dia avy amin'izay manoroka amin'izay ary zany seriako zany Izany ny tany rydilanina koa ranga manaitra mila napakalalandra mihitsy ka sady tsy fantany fahambava alosa izy miara-mandry amin'ny Lili ao ary mino amin'izay ianao fa tena demo ny Lili sy ny rainy fa ahoana mariny fantatro tsara angamba fa boky momba ny fanahy sy ny tontolo no fandefa ny zoko any andafo ahy marina zany fa eny efa hitako ireo boky famakinao any an-tranonareo ary miresaka momba ny fanahy avokoa mahay fa ny vamaso tena mpangainga ny demony ny rojo dinio tsara nge fa mody ataony amintsika hoe Lilina anarany kanefa dia Lilita ny tena anarany fa inona koa ny dikany anarana hoe Lilita araka ny lovatsofina Hebroa dia demony vavy Lilita ary ny baiboly aza dia milaza azo mpivoakalina mahay miditra ao anaty vatan'olombelona na olona efa maty koa ny demony ka afaka miseho mivantana sy manao fihetsika-olombelona tahaka ny Lili zany ve tena lainy zany marina ary ahoana indray ny amin'ny abady lazain'ny Lilina Lilita fa hoe rainy fomba firesaky Lili fotsiny hoe io abady ato amin'ny vila io ny rainy tsy izy anefa fa iabady ihany no ampidon'le niady tamin'ny dilanina tany amin'ny boaty sangy niova endrika ho zoky olona fotsiny zany hoe ampidon'le niady tamin'ny dilanina tany amin'ny boaty ihany zany io abady io zany indrindra roja ary enonao tsara angamba fa mitovy ny feo an'iretsika sangy mahay miova endrika arak'izay tiany moa izy dia amin'ny mahademony lehibe azy tady tokoa fa tena faran'izay kinga ampidon ary tsy voakasika dilanina mihitsy ny vatany tamin'ny zareo niady zay koa aloha no hitako jerenao tranomahy izany ny vatany ampidon tamin'iny kanefa matanjaka be toy ny tselatra no nandraisany any dilanina teo amin'ny tendana ary tsy nisy dikany taminy akory ny nanainga azy tamin'ny tany any an'ilona sy nanipazana azy avy eo za koa ngeka tena variana tsy nahateny mihitsy tamin'iny adindry zareo iny ka iabidon no narana netiny tany amin'ny boaty fa abady kosa rehefa ato amin'ny vilazy ary rehefa ampifamenoana tsara ireo anarana roa reo dia manome anaran'ny demony hoe Abadon zay tsy iza fa ilay demony mpandrava sy mpandringana Abadon hoe zany tokoa Abadon moa no anarany amin'ny teny Hebroa fa Apollon kosa amin'ny teny Grika ary voalaza amin'ny baiboly fa mpanjaka ny fandravana sady anjely ny lavaka tsy hitanono na ny lavaky ny aizina dia ny fahafatesana izy amin'ny mahalamatoany ny fahafatesana azy sady lazainy ny mpandalina koa fa lehibe any demony fahafito izy ary tanakavana ny Losifera mahademony mpandrava sy mpandringana azy tena losy ty marina azo lazaina hoe trano demony ange zany ty village ity ary enoko fa olona nanao masinoara na nivavaka tamin'ny demony mihitsy ny tena tompon'ity village sy mipetraka tato tany am-boalohany miaiky ny fahaizanao mandiny zavatra ary teo ka reo boky ny vakiko sy nanaovako fandalinana manokana na lalako an'izany ny rojo dia mety ho aiza zany ny olona nipetraka tato amin'ity vila be ty araka ny hevitrao sa efa maty ny azoko antoka aloha dia ny vatan'ireo tompotrano tato ihany no nidiran'ny Lilita sy Abadon ary isehony olombelona sy amitahany antsika amin'ny anarana hoe Lili sy Abady na Abadon dia nio tsara fa ny feon'ny Abadon tany amin'ny boaty ihany ny feon'ny Abady ato amin'ny village tsy mahalasa saina ve zany amindry ary dedinio koa nge ny taonan'izy mianaka Lili aloha efa haiko fa 3 taona dia ampifana-pio ireo tary marika 3 anankiroa amin'izany 3 zany razo hoe 3 ampiana 3 manome enina
izay tarehimarika enina avy amin'ny taona lily izay raha apetraka eo aloha na aorian'ny tarehimarika enina amby enimpolo izay taona ny abady rainy dia manjary ahoana ny vokany 666 oay ka zany ve tsy tarehimarika ny demony zany tokoa satria 666 ny vaky ny taonany zareo raha lahatra ary na ny litera zay izy anaran'ity vilaty koa aza dia mahalasa saina ihany fa inona ny fiheveranao ny dikan'le litera zay anaran'ity vilaty ka tsy haiko aloha fa tombatombana ihany aloha ny lahy hoe ahoana marina fa eto Madagasikara misy antsika saingy ny litera zay dia fiatombohan'ny anara-toerana hoe Golgotha na Ikarandoha le namatsiana an'i Kristy zany tsy voatery hoe Golgotha ihany koa nefa no azo avy amin'izay fa mety hoe Gihena koa zany hoe Gihena farako ny baiboly tena nisy tao tsy ny Jerosalema mantsy ny Gihena ary toerana fanariana sady fandorana fatsin-javatra na fatim-biby ary anarana enti nilazana ny afo toeran'ny demony sady fampijaliana ny Gihena dia ho zany ve ny dikany hoe village tena mampatahotra izany ka lazaiko anao aloha rojo fa efa trany ampiasana antsika nefa nandinika sy ny ahihany fihetsika ity lility isan'andro zany nge no antoko ny nandavako ny fotoamanodilanina antsika hiaraka aminy amin'izao alim-pifankata izao tamin'ny herinandro lasa ay fa re kanefa moa nareo tsy lahitra anankiso ka dia nanakany saingy soa ihany fa mbola afaka nanomatena tamin'ny vavaka sy fifatikanina hatramin'izay ary zay zany tsy nihinananao hanina somody nanaovanao marary andoha tany amin'ny efitra fisakafoanana teo voalazanao tena tsy mazava ary mahaliana mihitsy mantsy ny amatatra ny fomba nandimbiasan'ny Lily Anne Claudette chef de service tsika taloha izay nanjavona tsy hita popoka hatramin'izao tena sambatotry ny tsy eto tany mihitsy amin'izao ny desamore rahantsika sokery Lily marina so dia resaka ambony fandriana fotsiny aloha ny lahy tena sérieux zany lesy tena sambatra mihitsy manana ny lahy sady tena mahay mampirivy lahy ty ka tsy amelako koa ela raha tsy toy ny any aparadisa mihitsy androany kozy ve eno ka inona indray aloha zao ny dingana manaraka surprise efa nomaniko an'lahy ny dingana manaraka fa mandry tsara aloha eto ampandrina eto kosa milay be zany fa soary ny surprise efa nomany fa tena tsy androko angeka izy re marina akopio kosa aloha ny masony lahy sa aleo feziko amin'ity lamba mainty ity mihitsy so dia mangala fijereo ka tsy olana fa tapeny masoko ary zay eny ary fa miandra ny zavatra zay ny manindria fa aza ela loatra kosa aloha kia ka zay dia vita fa tsika angamba hely zany ary tena ray misy zany daso leo esoriko amin'izay ary ny lamba mainty manarina ny masoko ijereko azy ndry ary to tsy afa-metsitra sy riny tanako fasako manontolo mihitsy no oatra amin'ny voageja tsy afa-metsitra fa maninona seri kalma aloha elahy maninona kalma eo aloha esoriko amin'izay ny lamba mainty manarina ny masony lahy zay ohatray fa aizytsika zany seri atao trano fa iza indray moa ary maninona ito ambonin'ity latabatra vato be ty ahoana koa ny natongavako teto zany mitondra sy nametraka ny lahy teto fa aza be fanontaniana ry dia lanina ka maninona ary ny tsy henoko ny batandry sady to efitra maizimaizina no jeromena tokana ny mba manazavato ary hafahafa koa zany fofona ato zany fa ahoana zao seri ahoana amin'ny ahoana fa zao ny surprise sahazany lahy fa maninona tsy afa-miarina eto ambony latabatra vato eo te ary inona koa mahavariana an'ireo anjoro-trano eo oay to misy latabatra vato koa ary misy olona mandry sady tsy metsika eo amboniny fa ataondry iny olona io ny tootro mitarina mampalahelo izany se marenina ry dia lanina ka ohatray marina to i madame Claudette chef de service teny madame Claudette
sady maninona ny tofandriny tendany mba hitsetsefako ny randro le vendrany tia oay tena feno raha tokoa ny vavanao ary anatina mono akonga zany ianao a oka fa azavonoana ary Lilia fa iza marina ianao ty kany maloha e mbola tsy hamono alary ty lana fa zamaika fa ahoana zao e raha tsy fantatra elahy de fa na mila raha velona mba ho sakafo ny vatako azonla tsara ve zany e zao mila ran'olona velona zay sy papa mba hampatanjaka sy tsy ampiovany vatanay rera inona ry ty hitako ty ary maninona ny sandrony Claudette misy serum ohatrany any amin'ny hôpitaly ka maty vetivety izy sady tsy afaka manome raha ho anay raha tsy nasiana serum aloha saingy efa tonga elahy andimby azy de aleo tokoa aloha afindra misandriny lahy ty serum ty so elahy tsy afaka manome raha anay sy papa isan'andro eo oka moro Lili fa aza atao an'izany aza apetana ny serum iny sandroka sady fanjaitra ngegeza be ngizy zany aza menomenona lesy fa zay de vita ary elahy indray zao no miantoka ny ravelona ho anay mandra-pisy ny solon'lahy oka moseria de ovononareo ve rehefa mahita ny soloko nareo osandriva eny amono any nefa zangy tena nytiandry tamin'ny foko manontolo zany noho izy rehefa maty mbavy sy ty fijangatsangana loatra ary dilanina vehivavy firy koa moa zao no efa nylalovinao sy ny solosoloanao rehefa papo tamin'ny vola sy ny bika manendrika ao mifonakia tamin'ry kosa ngia tsy mba nampirafy zany mihitsy mariny za nga mahalala n'izany fifonan'izany dilanina sy aho aleo aloha vitaina ny amin'ny Claudette fa efa vita ny ilanazy aza vonoana rezy Lili fa olo tsy meloko ange izy io tsy fantatra elahy mihitsy ny zava-bitany tira matoty aza vonoana izy alohany atsoko amin'ny papa andoatra ny fony de aleo aloha ny maso ny olo arako fa tsy arotro loatra ka oay misy olo ava be mipotra amin'ny tananao tsy de hijery amarina fa na ho an'ny Claudette no vonoanao matsireziny fony Claudette teo Lili fa mbola tsy ampy aza maiko papa fa mbola ao te osorojo azy tsika ivalaparana tsara kosa de tena tsy misy dikany tamin'ny izy mianaka marina no mandoatra sy ny voamasony Claudette ary ny mahatsiravo ny ry mijery amin'zareo minono sy milelaka raha mbola mivoaka mivantany Claudette lanitro fantaro tsara tovolahy fa mbola mahatsiravina noho izao hitany saison no vitany Claudette fa avelony ary ny mendrika azy no nataonay oay tena fanta amin'ny eritreritro fa maninona moa Claudette no vehivavy maditra sy tia vola ny chef de service nao ry dilanina mody madio fitafiana solo mihaja ny nahitanareo azy fa diso mikatsaka arena loatra ka zy lehilahy mpanan-karena sy manan-katao de ny rahany avokoa eniny se tsara zany eniny se tsara satria olona ambony sy mpanan-karena reharehan'ny vehivavy sasany amin'izao fotoana zao mantsy misakaiza amin'ny olona ambony na mpanan-karena noho ny fitiavam-boninahitra sy vola ihany zay mihitsy de vitany Claudette ny namono ny vadiny tompotrano tato mba hakany ny toerana zany mihitsy matsiro izy zany mba fantatrao moa fomba namonoany azy ny dirany mangina tato le madama rehefa fantany fa tsy nisy olona tato de nitsondromony tamin'ny azy ary nitetiteteany ny vatany nataony tao anaty gony avy eo de nariny tany amin'ireny ranomasika avao tamin'ny andro alina anka tsy misy mahalala zay nefa ran'le madama hatramin'izao afa-tsy zahay ihany ary zao koa ny tsy fantatry Claudette nefa de mpanao mazinoara le raha misesakaiza ny tompony ty vilaty ary efa nanao fifanekena taminay nomena izy rehetra nitadiaviny zany raha misezany saingy ny takaliny kosa de ny fanaovany sorona n'le madama vady ny afaka 666 andro taoriana ny fifanekenay saingy noho ny tsy fahafantarany Claudette de ny vonoany mialoha le raha matoa saika natao sorona ho anay satria rafo vaviny
ka de voatery zay namonana ilay ramose sy ny zanany vavy ary nidiranay ny vatan'izy ireo de zao hita ny se zao. Zany hoe ny vatan'le ramose sy ny zanany vavy zany nidiranareo ary tsy nalaloko Claudette fa niveriny ianao le ramose sakaizany tato. Zany indrindra zany mihitsy rehefa tonga tatony fanaona izy de nataoko amin'ny fanaovana azy io ka lasa vakanay raha velona mba tsy hasimba n'izao vatany ramose sy ny zanany vavy nidiranay zao ka ahoana gaga ve ny tovolahy raha izany de avelao ry ataoko mba andeha hody fa tsy naninona nareo nge fa Claudette no fangatsy hoe tia andray la chéri ary foiny lahatra amin'ny foiny la ka neveriko hoe tena olombelona ngenao ry Lily zany rehefa fatrapilalao vehivavy mifony maninona zao raha mba nitiavina sy najaina le vehivavy nirahana fa tsy nisolosoloina ohatry ny akanjo zao hoe la sendra ka aza manatena ny otafody tsony mifony efa nanolo tena ho anay ala ka ilaiko isan'andro ny ranola ary olaniko hatramin'ny fony lahy mandra-pisiany lehilahy matim-bavy solony lahy azoko indray zany moa mifona ry ary Lily fa aza toa zany avelao ambahoty mifona tompoko afo izy zao tontolo zao fa efa azo tanteraka sery tovolahy afo izy hoany ary aza mikiry ny ariny eo amin'ny latabatra eo kory fa efa voageja ny herin'ny Lily ny vatanse azo mba fantatry se koa moa zany ilay abidon ny ady tamin'se tany amin'ny boaty mba nakaendrika tanora fotsiny amantsy tamin'iny ianao iny zay hitako ianao tsy mety resiko fa tena kinga sady natanjaka beko zany fa am'izao kosa aloha za tsy ady an'se tsony fa itsentsitra kely ny ranse fa ohatrany tsy ampy any rany Claudette teo okaiko mifona fa aza manatona ianao to misy vangy be roa mivoaka mivavanao mifona tompoko mifona tsy fantatray zany fifonany zany tovolahy fantatray zany mandana laifa am'izay izy roa ry Lily fa aleo aloha isantatra kely ny rany zato tovolahy tianao zato sady efa misasakala zao fa andre hiantsodry zareo am'izay ahy de tandremo so de ritinao tanteraka raha ny dilanina aza manahy ianao fa indray mitetritra kely fotsiny nalaiko eto amin'ny tendany eto tena feo andilanina mihitsy le niantsoantso teo ry teo ohatra fa manina manala akanjo ianao eso raingana koa ny akanjonao de maty reo mpandrina fa za hitsena ny Lily etsy ambaravarany efa misasakalina mantsy zao aingany ianao rojo efa manala akanjo fa tsy azoko nge ny dikan'izao ahoana izy ato ry izy roa tonga ny fotoana anoizana ny fetintsika nge sady very Lily oay ay mbola nianoka fitiavana be nareo roa zany kio matoa mbola tsy tafakanjo ihany ianao azafady aloha fa nanapaka ny asambaranareo ahy tsy maninona zany fa hainao ihany aly mifankaty ve ho avelanay andalo fotsiny fa mba efa fantatro hoe iantso anareo roa fotsiny no antondihako fa mekanjonareo de ndao toizana amin'izay mifetitsika amin'izao Saint Valentin zao ndaso ary aloha fa ampiditra akanjo vetivety zay de ho avy eny ary miandry anareo zay ry teo ho avy zay ry Lily efa nahiko hiditra tato an'efitra tato le Lily teo masina tsy afaka miditra ny efitran'olona ny fanamitafy ny fitakan'ireny rojo raha tsy hoe ianao no manasa azy hiditra na izy no miditra aloha de ianao no manaraka azy aikoa ve misy an'izany ndao tsika akanjo aingana aloha de aza mihetsiketsika ato anao fa zarery any no andeha ho any ohatra de zarery ve no avelanao ataony efitra ato matahotra ary teo ka efa hoe tsy misy afaka miditra ato any fanahy mitafy takan'ireny fa raha tsy ianao mihitsy mampandroso azy ay moa de avy aingany ianao mipetra eto amin'ity sezy ity aloha
Fa maninona no hipetraka eto? Aza mihetsika na miala eto amin'ity seza eto mihitsy ianao e. Raha rahako vovotsira zao ny fahatra manodidina seza ipetrahanao mba tsisy fanahy ratsy ho afaka hanantona anao. Io rojo volafotsy misy lakoroa kely eny amin'ny tendanao io koa mbola fiarovan-tena ao anao ka azo esorina mihitsy. Zay fa andeha ary olo fa etsoroako ny malalako e. Teo matahotra be sady te hamoy anao aka. Tiako angenao e. Te tanapolo ve no entinao erovan-tena any? Manana vonona fa Andriamanitra momba antsika rojo a. Ty rano voasana amin'ny tavoahangy kely ty. Ary ito lakroa azo misy tongony maranitra azo atao postito zao de efa ampy afa aza manahy ianao e. Eny ary fa mivavaka ho anao eto a. Raha sanatria moa ka resin'ny zareo any ianao ary vonony koa de aleokoatritsika miaona. Aza mipelipy zany ianao rojo fa manana vonona ary mivavah mandram-pivery koa. De aza mihetsika tsy eo ambony seza mihitsy fa aleo akatoko ny varavarana. Eny ary fa ny tompo any ombanao e. Tadidinao tsara le hevitra natory Lily any lazaiko anao a? Tadidiko fa andeha amin'izay ary aloha e. Teo ory farany ara sitraka ao. Iveriny eo indray nge Lily raha miraikiraiky ao ahy. Nefa etsy aroroako fanondrony ianao e. Misaotra kiry malala tsy voky io a. Ny anjerin'ny tompo any hanampy anao. Zay fa lasa ahy e. Sary ny tavoahangy kely misy ny rano voasina fa aleo tazomiko tsara amin'ny tanana atao amin'ny paosy avian'ny blousonako ato. Ny havanana kosa efa mitana an'le lakoroa kely azo misy tongony maranitra. Ka raha vao miana kely bedana hiatsampy ety amiko Lilina hiabo tao de hotsenaiko amin'ity lakoroa maranitra ity de ho voatsingona avy hatrany. Raha tsy diso aho de ato le hevitra natorin'ny rojo. Fa andraso hoe aloha fa to misy fioreko nge avy an'izany e. Oka re tompoko. Aza tsy atsafina re ny rako e. Mifona e. Aza tsy atsafina e. Aza tsy atsafina ny rako e. Mifona ho aza tsy atsafina. Ampy zay fa miala teo amin'ny tendany dilanina teo amin'izay tokoa aloha ianao ry papa fa sao de ritinao sahady eo ny ran'le malalako ka. Sady efa ho avy eo koa ngery teo sorojo e. Eny ary a. Matsiro ny rano sery tovolahy. Saingy any Lily moa se fa aleo tonga eo ny namany sy anao vao koasy fa mila raha velona betsaka mihitsy azao. Tonga de hiatsapazako izay midiko eo ary tsy tsafoko avy hatramin'ny rany. Ataoko mahita mihitsy. Sain'ny Valentin. Tonana loatra mantsy nareo ka aty amin'ny vilagy ena no anao aliny mpisakatry a. Hahita losa. Zany tokoa le hoe mitony tena tahaka ny lolo fotsy a. Papa, izay tokoa fa tonga ry zareo efa mangina aloha ianao e. Ino a? Ary aleo asaiko mandroso fa raha vao tafidy teo de ary Lily a. Anazy ery a. Mandroso fa tsy mity iro zareo a. Mandroso e. Tonga ary araka ny antsonareo e. Zay? Fa aizo rojo no ianao rery ny makaty? Mbola ho avy izy fa ahoana zao e. O tovolahy, tsy misy ahoana ty fa ay ala aloha a. Inona ianao fa aza maika nitsetitra eo. Maty fa nitatazany le tsy vaniny ty tamin'ny lakoroa azo maranitra ny vatako. Velome anao Lily fa any amin'ny finenatsika miaona. Fa maninona nitsondrominao tamin'iny lakoroa maranitra iny izy ry teo a? Manatona koa ny anao raha sary Lily de movavy mpamitaka. Oe, polak'izay de voalainy Lily ny tanany teo ny tazona an'le lakoroa maranitra. Latsaka le izy. Ny vatany abady amin'izany miapotika sy ravatsy kelikely ary misy etoka mainty be mivoaka avy aminy. Ka ahoana? Hitsapany herin'ny Lily tangaty? Melary e. Sa tatonao zany rano voasina fasiko zany. Maia! Tazona rano voasina ka ny tanany ty ilany a. Tsy misy ho fafazany ty aniny eo fona koa reto fa lasa e. Oe,
to ny ovalolo-paty ary nyvoaka ny hevitra fa hoaiza izy iny raha teo ah sady mandositra no any amin'ny rojo angambana izy iny fa tsy ahavity ninona any tokoa re zany ve mba hisoro eto amin'ny latabatra vato eto ale tsy afahamiarina fa misy hery mangeja zany mihitsy ny herin'ny lily mangeja ny la fa ao fafazako amin'ity raha mivasiny ity ny vatan'lahy zay ao dia misotro kely amin'ity aloha zay vo afaka mihitsy marina nefa tena reraka be zany vatako zany misaotra betsaka le tsy raha teo misaotra ny lahy ary fatim-behivavy izy ale tiry amin'ny latabatra izy to tsy misy maso tsony sady grobaka be nge ny tratrany Claudette chef de service tsika le tsy io eno Claudette hoe eno le tsy fananinna tiry-dilanina andray tena mahatsaravina mijery ny fatiny tantara lavabe le zany fa ay tena nadita izy io nyloaran-drareo ny voamasony sy ny fony dia nohaniny tsetsafa teo ka taova be rano tena tia ny demo mitafy nofo tahaka an'ireny ary atao vianatra ho an'ny sisa koa fa efa saika maty tato elahy tsy adalako ngely tia mionina sy manaja ny olo tiako marina lety zany dia irojo tsosy loko mandrak'izay tena fa efa marina zany teny lahy zany aiza ty zany ka nity demony raha azoko tsara zany tsy hoe lilita ny tena anarany fa tsy zany lily araky ny fahalalany lahy zany ary abaton demony mpandrava ny namany mody ny lazay ny farany tato iny fa tsy abady zany ay ve fa ahoana daholo aloha tianina lalany lany zany zay dia tafaverina rojo fa voay midira fa varavarana tsy midy nge io fa nakatonao fotsiny hiditra tokoa rehefa nampidirindrifa misaotra betsaka ry rojo oay ve ka ianao nanao feo any teo teo zandrindry mandeha any ianao fa aza manantona akory mandeha any ohatra zay efa nampatrisondriva dia voaka tsony fa andry androany nefa ohatra marina ay voadidina vovotsira ny seza ipetrahan-kala ratsy tia ka tsy misy azoko atao aminy fa taondry inona nefa hoentiko manaraka ary ataoko fakana raha ivelomako rikalaniny tsy anaraka ndry mihitsy sady tsy ho azo ndry fa mandeha ndry lasa satria ve hoe voadidina vovotsiry ndry ka tsy azoko atonina jereo kely ary ny anaovako azy fa tafio-drivotra kely monja no alefako manala ny vovotsira ndry zava-trinona ny tsy ho haiko retsy andriamanitra nysofony rivotra toy ny tsy teo daholo ny vovotsira dia inano atao fa afaka ho aizatsony ndry fa avy atrano dia betiko amin'ny tenda ndry hoaiza kiva ao ny anaovako azy to mangotsoka ny tanako rojo vola fotsika iny amin'ny tenda nkala tsy vaniny ity sady misy lakoroa mamono maso kenda ho aza raisina amin'ny tenda tsy raharahako aloha fa efiko ny tanako mangotsoka ary soroko ny rojo tsy manjary tony aloha zay fa afaka ro etiko miara-manidina amiko etsy ambaravarakely amin'izay ndry fa ifindra lasy ino ny anao fa hoaizy lamosiko marina satoan'le tsy valahary ty tamin'ny lakoroany zay mbola tsy ampy fa eto amin'ny tratra anyity mihitsy notsindroko amin'ity lakoroa marina ino tatao resy ahy oay misetroka mainty be mipolotra mivoaka ny vavany sady potika sy rava avy hatrano ny vatany marikoriko ny jery ny taovany taritaka marina mivoaka iny ambaravarakely le setroka mainty dia tsy hita tsony fa na lilita iny raha tsy fantatrareo
Eka ndravan'ny fanjakana le vilagery dia laniny ka zao nga ianao vao nahita an'io voalazany gazety io ka andraso eo vakiako tsara zero tsara nge araka ny fanadihadiana dia rangam-panao mazinoara sady fanampirentsyola rain-dahandreny ny tompon'ny vilager mifono asa maizina le toerana ary hita tao koa ny fatiny madame Claudette Sakaizany sy ny finoina tamin'ny fomba mahatsiravina. Efa ela ny kiarohan'ny manam-pahefana ty vila ty fa Andriamatoa Teo no nanampy ny fanjakana nahitana azy ka nidorana sy noravana tanteraka le tanàna rehefa no marinina ny momba azy. Ay ve Teo iny ka nilaza tamin'ny fanjakana momba n'le vila dia tsy niteny tamika akory ka efa fantatrao izany ka maninona rojo ha ka aminao tsy maninona fa amiko kosa dia zoko ny mahalala an'izay ataon'ny olo tiako ry dilanina ary moa tsy hofisainana tsy tia halala izay momba ny olo tenao io ihany na voanao tamin'ny Lili na Lilita eny marina aloha zany raha mba nanadiadiny momba ny Lili meloha matsy dia tsy nahita loza tahaka ny reniko ary so ihany koa fa nisy an'ny Teo nanavitra aloha oe ino mivoaka avy eo amin'ny birao antale iny Teo fa mahita tsara iny androany ay tsy niteniteny tamiko fa laza tamin'ny fanjakana momba n'le vila aza dia masika moa rojo masika amin'ny olo tiako azy satria tiako izy ady fa inona indray zany ady hevitra rehetra zany inona moa fa tsy tia zavatra malaza mombanao an-gazety tika nefa dia tsy mba ndresanao tamiko akory no momba ny vilager ve zany fa inona indray ka saky ilaza azy aminao indrindra le zany natsony tale teo mahay mamaly ianao ty ka zany nge marina rojo ary inona moa ny resaka reo sy talena ahatra ela be tao amin'ny birao tao ka nilaza tamiko izy fa orohano ny lira tonga eo ka aiza-tsony anefa zany Lili orohany eo zany ka tandre amin'ny lafa fanangy Lilita ka tsy voafetra ny toerana alehany sy ny zavabitany zany vely ty ny talen'ny resaka tamiko aza gaga fotsiny fa tonga lafatra sy napaika azy ny atota taratasy nidiran'ny Lili ny asa tato kanefa androany vo hitany fa ay taratasy tsy mazava ary sandoka avokoa ny teo ambany masony zany dia nazavaiko taminy avy eo ny tena marina momba ny Lilita fa tsy ny livo ny varahotsana sy ranonraviny izy dia ny fahatahorany zany no androany an'le lira miverina miasa io zany indrindra ka ary tsy chef de service tsony zany ato ampiasana ato raha izany ko foana ny endry vaovao nge izy ay dia izao ny chef de service vaovao nitendreny za aloha nitendreny fa iny ty mahataitra anareo ka fa mazava amiko akoatra ny fahaizanao ny asanao dia ny fahatahorany an'le Lilita koa ngamba no nanindreny anao tsy za nefa ninona fa ny tsiraray mihitsy koa ny tokony iambina ny tenany tena misy ary maro tokoa mantsy ny fanaharatsy mirenireny eto amin'ity tontolo ity ka ny fiarovan-tena tsara indrindra dia ny vavaka sy ny fanakinam-po amin'Andriamanitra ihany sarotra amin'ny zareo manko no manisy ratsy ny olona manam-pinoana ka mba hivavaka sy hiditra am-piangonana ohatranareo amin'izay aletsy raha Teo manomboka izao ka tena marina dia mba afaranao treo koa ty fisolosoloana vehivavy ty fa sao dia ho sendra ny Lilita fanonronony ray alaka eny letsy sady ady adio koa ny oloko tiavina sy ny ataony manomboka izao nefa zany tsy midika hoe tiako lovy daholo izay ataony aza matahotra nareo fa ho tokapotaka ny siny manomboka izao fa tsy lalao fitiavana ntsony tena ampy ahy ny aliny mpifankaty tao amin'ny village iny hivavaka ary tsy anara-pony ohatry ny tsy polotro santotra intsony fa amakafaka tsara izay olona teo aviko ary ezaka ny amantatra hoe iza marina ny olo tiako renareo Teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe iza marina ny olo tiako nosoratany Axiel novelomin'ny Rakoto Faly Sinez miaraka amin'ny Vanso ho ny miajanirina nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa